Tsy maintsy hirosona ny fanarenana ny orinasa mpanao lalana sy matepe nisy androany ny fivirina zay no tanterahiny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola ny ministera ny asa vaventy ireo manandrapetrabola ao amin'ity orinasa misehatra amin'ny asa vaventy ity teo ihany koa ny filankevim-pitantanana. Voalaza ny Rindra Rabariny Rinason ministra sy ny toe-karena sy ny fitantanam-bola fa ahitana fatiantoka ny fitantanana ny orinasa ka araka ny toromarika tao amin'ny filankevitry ministra zay notanterahana tamin'ny 20 maritsa lasa teo dia tokony ho velomina indray ity orinasa ity. Tsy ivana fa manana petrabola hatramin'ny 300 isanjato ao amin'ity orinasa ity ny fanjakana malagasy ary ny orinasa sinoa CRBC no manana petrabola betsaka indrindra. Nilaza moa ny ministry ny fitantanam-bola fa tsy tokony ho tale generaly CRBC intsony no sady tale generaly sy matepe satria mpifaninana ireo orinasa roa ireo amin'ny tsenam-barim-panjakana. Tato milanja 2010 taona no natolotry Arabia Saodita ho an'ny fandaranasa ny firenena mikamba na ho an'ny sakafo na ny PAM izay entina nohanana sakafo an-tsekoly sy ny fanampiana maika ara-tsakafo. 20 taona amin'ireo atokana ho an'ny sakafo an-tsekoly mba hanatsarana ny sakafo sy amporosihana ny fidirana an-tsekoly. Ny 70 taona kosa ho an'ireo faritra voakasiky ny fiovan'ny toetry ny andro. Araka ny fanazavan'ny PAM anapabetsaka amin'ny ady amin'ny tsy fahampian-tsakafo sy ny fiatrehana ny krizy ara-tsakafo eto Madagasikara ity fanomezana ity. Nandritra ny bolana voalohany tamin'ity taona ity dia mpizahatany manodidina 5,000 no tonga nitsidika ny Madagasikara hoy ny Confédération du Tourisme de Madagascar izay mitatitra ny taremarika navoaka ny ministera ny fizahatany sy ny asatanana. Nahitana fitombona izany raha ataony fampitahana tamin'ny taondasa izay manodidina ny 5,000 na izany aza nefa dia mila mafisina ny ezaka amin'ny fampiroboroboana ny fizahatany mba anatratrarana ny tanjona izay hipetraka amin'ny taona 2020 hoy ny Confédération du Tourisme de Madagascar. Isan'izany ohatra ny sidina nabakabaka, ny lalana, ny fampitomboana ny isan'ny toeram-pandraisana vahiny sy ny fanamafisana ny fahaiza-manaon'ireo malagasy izay miasa amin'ity sehatra asa ity araka ny nambarany Confédération du Tourisme de Madagascar hatrany. No mafisy ny Prime Ministre Christian Tsay fa ny fanjakana malagasy no nangataka ny fanampian'ny FBI anao ny fanadidina momba ireo fiaramanidina Boeing 777 sy 700 izay mitondra ny laharana 10R izay hita tany Iran. Efa hita an-toerana ireo mpanao fanadidina ireo araka ny nambarany omaly. Isan'ambaran'ny Prime Ministre lehiben'ny gouvernement ny herinandro lasa teo ny fangatana fanampiana amin'ny FBI sy ny Interpol momba ity raharaha fiaramanidina mitondra laharana malagasy izay hita tany Iran ity. Miditra amin'ny andro faefatra androany talata ny lalaon'ny komisiona ny tanora sy ny fanatanjahantena atao amin'ny ranomasina indiana na ny CJSOI izay atao any Seychelles. Mbola mitarika amin'ny isan'ny medaly volamena azo i Madagasikara raha hatramin'ny andro fahatelo omaly alatsinainy. Medaly 17 no azon'ireo atleta malagasy izay mitsinjara volamena 20, volafotsy 10 sy alimo 4. Teo amin'ny fibatana vonjam-by no azona betsaka indrindra amin'ireo izay mahatratra 12 ka ny 7 dia medaly volamena, ny 9 medaly volafotsy ary ny 3 kosa medaly alimo. Mbola maro ireo medaly antenena ho azon'ny délégation malagasy any an-toerana raha tsy tanisa afa-tsy ny taranja toy ny basketball, ny volleyball ary ny baolina kitra izay anjakany ny ekipa pirenena malagasy latsaky ny 17 taona tanteraka.